Pifaliana lehibe indray no iarabana antsika menakavy izay fantatra tokoa fa lina ny amin'izao fampianarana izao dia fampianarana tenin'Andriamanitra. Ianatra toko vaovao indray tsika androany toko 10:20 tamin'ny bokin'ny Genesisy. Iarabanao pasteur. Manona fedana tomponao pasteur Alvarez dia atsika menakavy koa tompoko. Iny ary any dia ivavaka avy hatrany alohan'ny tena hidirantsika lalina ny amin'izay fampianarana tenin'Andriamanitra izay. Ndao ary ivavaka sika tompoko. Raha eo dia misaotra be dehibe anao zay mianatra ny teninao. Ny teninao dia hatramin'ny voalohany ny teninao no nanorenana izao tontolo izao. Ary ny teninao no nitarihanao ny vahoakanao ny amin'ireo teny fikasana maro ka dia tsisy latsaka tanina iray aza. Ary ny teny tonga nofo niara-nonina taminay. Izany teninao zany dia teo ambavan'i Jesosy ary niampita teo ambavan'ny apôstôly ary ankehitriny dia niraiketina ao anatin'ny boky dia ny Baiboly zany mba amatarana ny sitraponao. Koa raha ianatra ny teninao zay dia mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina, fahendrena avy any an-danitra, fahazavan-tsaina, aoka hitondra fitahiana ho anay tsiraray avy ao anatin'izao tokantrano, ao anatin'ny fiara, ny toeram-piasana, toerana maro samihafa zay andraisan'ny mpanomponao zao tenin'Andriamanitra izao dia aoka ny fahasoavana sy ny fitahiana ho tonga any amin'izany toerana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iny ary ny toko 10:20 moa dia tsisy lohateny fa tonga dia vakitsika avy hatrany hatramin'ny voalohany ka hatrany amin'ny toko 9:20 toko farany zany. Laoatra 9:20 farany. Iny ary ary Josefa tsy nahatsindry ny fangorangoraky ny fony intsony teo anatrehana zay rehetra teo aminy. Dia niantso izy ka nanao hoe avoay ny olona rehetra hialy eto amiko. Ary dia tsy nisy olona na dia iray aza nijanona teo amin'ny Josefa ary raha nanao zay ahafantarany rahalany azy izy dia nitomany mafy izy ka ren'ny Egyptianina ary reny tao hatrany Farao koa ary ho Josefa tamin'ny rahalany. Izany Josefa mbola velona ihany va hikaky ary tsy nahavaly azy ny rahalany fa tora-kovitra teo anatrehan'ireo. Ary ho Josefa tamin'ny rahalany avy manatona ianareo dia nanantony ireo. Ary ho Josefa zany Josefa rahalahinareo ilaina midinareo aty Egypta ary ankehitriny aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo noho ny nivarotanareo aty fa monjy aina no nampandehanan'Andriamanitra ahy alohanareo aty. Fa 2 taona zao nefa nisy ny mosary teto amin'ny tany ary mbola misy 5 taona koa zay tsisy hiasa tany na hidinjana. Ary Andriamanitra efa nampandeha ahy alohanareo mba tsy hahalany taranaka anareo amin'ny tany famelonareo amin'ny famonjena lehibe. Ary amin'izany tsy anareo no nampandeha ahy ho aty fa Andriamanitra ary izy nanao ahy ho rain'ny Farao sy ho tompony ny ao an-tranony rehetra ary ho mpanapaka amin'ny tany Egypta rehetra. Andeha miakatra faingany ianareo ho any amin'nkaky ka lazao aminy hoe zao ny tenin'i Josefa zanakao. Efa nataon'Andriamanitra ho tompon'ny Egypta rehetra aho ka medinaka aty amiko fa aza mijanona. Dia honina any amin'ny tany Gosena ianao ka eo akaikiko ianao sy ny zanakao sy ny zafinao ary ny ondry amanosonao sy ny ombonao mba amin'izay rehetra nananao. Dia amelonanao aho fa mbola ahatra 5 taona ny mosary fandrao lany arena ianao sy ny ankonanao ary izay rehetra nananao. Ary indro hita amin'ny masonareo sy ny mason'ny Benjamina rahalako zao fa nivavako no miteny aminareo. Dia ambaranareo amin'nkaky ny voninahitro rehetra ty Egypta sy izay rehetra efa hitanareo. Koa mandehana faingany ianareo keto midina aty hikaky. Dia namihana amin'ny vozony Benjamina rahalany izy ka nitomany ary Benjamina koa dia mba nitomany teo amin'ny vozony ary dia nanoroka ny rahalany rehetra izy ka nitomany teo ampaminany azy ary rehefa afaka izany dia niresaka taminy ireo rahalany. Ary rehefa ohatran'ny Farao ny teny hoe tonga ny rahalany Josefa dia sitraky Farao sy ny mpanompony izany. Ary Farao tamin'ny Josefa lazao amin'ny rahalahinao zao nataovy atengeno ny entana eo amin'ny bibinareo ka makanesany amin'ny tany Kanana ary alao ny rainareo sy ny ankonanareo ka makanesa ty amiko ary dimeko anareo ny tsara eto amin'ny tany Egypta ka hinana ny matavy eto amin'ny tany ianareo. Ary ankehitriny efa nomena teny ianareo ka izao nataovy makasarety amin'ny tany Egypta
hitondranareo ny vady amajanakareo areto ny rainareo ka makanesa ty asa malaheliny amin'ny fanakareo fanareo zay tsara indrindra amin'ny tany Egypta rehetra ary natao zanak'Israely zany ka dia nomeny Josefa sarety izy araka ny teny Farao ary nomeny vatsy koa hoentiny eny an-dalana izy ary izy rehetra samy nomeny akanjo ndray movavy fa Benjamina kosa nomeny sekely volafotsy sy 300 sy akanjo 5 miova ary zao kosa no nampitondrainy ho andrainy briky la 10 nitondra zavatsoa avy amin'ny tany Egypta ary briky 20 nitondra vary sy mofo ary vatsy ho an'ny rainy hoentiny eny an-dalana dia nampandehaniny ny ralahany ka lasa nandeha izy ireo ary Josefa taminy aza mifanditra eny an-dalana ianareo dia niakatra avy tany Egypta izy ireo ka tonga tany amin'ny Jakoba rainy tany amin'ny tany Kanana dia nilaza taminy izy ka nanao hoe mbola velona ihany Josefa ary izy no mpanapaka ny tany Egypta rehetra kanefa nangatsika ihany fony Jakoba fa tsy nino azy izy dia nolazain'izy ireo ny teny rehetra zay efa nolazain'i Josefa taminy ary rehefa hita ny sarety zay efa nampitondrain'i Josefa hitondrana azy dia zay vao velona ndray fanany Jakoba rainy ary Israely aoko ary fa mbola velona ihany Josefa zanako andeha aho ka hita azy dia tsy mbola maty aho. Alléluia. Zava-dehibe pasteur izay tantara novakitsika teo zay eto moa zany vao tanteraka le faneren'i Josefa le hoe nampafantatra tamin'ny ralahany fa izy no Josefa nampafantatra tamin'ny ralahany fa mbola velona ihany izy. Ny zavatra tena mahafinaritra an'ahy aloha zany pasteur dia ny hoe ny fitantanan'Andriamanitra io zay zany anisan'ny tena zavatra goavana ary ampahirezako an'ireo olona tena mpivavaka ho an'ireo mpanaraka ny fandarana rehefa nanomboka nandray an'i Jesosy ianao teo amin'ny fiainanao ranabavy rehefa nanomboka nandray an'ny tompo ianao rahalahy dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko. Rehefa nanomboka tena nompon'ny tompo ianao ary tena nanapa-kevitra nompon'ny tompo dia ho raisin'Andriamanitra tanana ny fiainanao iray manontolo. Ny tena olana mipivavaka amin'izao vanim-potoana izao manko pasteur dia le mitsanga mihemitra tsy tena mahatoky amin'ny fanomponan'Andriamanitra tsy tena marina amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa mitranga mihemitra maloso kely amin'ny fanomponan'ny tompo dia ao anaty ady ao anatina olana dia maloso mitady ny tompo fa vao manomboka mivavaha kely le olana azanao dia miala amin'Andriamanitra indray mangatsitsika indray sasa moa dia miverin-dalana indray zany amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia rehefa voadona mafimafy kely indray dia indray fa mivavaka tompo tia manolo tena ho anao hoe mivavaka sy ny sisa tonga indray ny olana dia iny fa mivavaka fa rehefa tonga indray fitahina dia iny fa mihemitra ary misy zavatra maromaro pasteur mampihemitra ny olona amin'ny fanarana ny tompo eo ny fitahin'Andriamanitra sy valim-bavaka mahazo valim-bavaka izy dia mihemitra eo ny ady eo ny olana dia mihemitra eo ny fanenjena dia mampihemitra tsy voatery valim-bavaka ihany mampihemitra ny olona fa eo koa ny fitahin'Andriamanitra dia eo koa ny problema eo koa ny fanenjena fa nafinaritra tamin'ny rahalahy Josefa inge pasteur dia zao tena raha vao nanompo an'Andriamanitra izy hatrany am-boalohany dia notohizany zany hatramin'ny farany ary tsy nanaky niala hatramin'ny farany izy tamin'ny fanaranan'Andriamanitra zay na tonga Baiboly miteny hoe zay mahatokotoko dia ho be fitahina za tena mampahery an'ireto mpijery fandarana ireto pasteur hoe na izy ianao mijery an'ity fandarana ty misy zavatra foana efa ho manin'Andriamanitra ho anao misy zavatra foana efa ho ataon'Andriamanitra mitokantranonao io valim-bavaka iandrasanao io ho ataon'Andriamanitra io pasteur Alvarez io valim-bavaka iandrasanao ho valin'Andriamanitra io fa manahirana amin'Andriamanitra fotsiny zany manahirana amin'Andriamanitra amintsika dia itsika ohatra mivadibadika zay indraindray vadibadika indray fa zay nosoritan'Andriamanitra hatrany am-boalohany ho tanterahany hatramin'ny farany tsy mampino mihitsy zany nitranga-javatra rehetrarehetra eto za pasteur Alvarez mijoro vavolombelona fa be da be izay olona tena efa nitahin'Andriamanitra zay
ary tsika io rehefa natsona Andriamanitra pasteur Alvarez dia tsy natsona fotsiny ho tahina fa ho fitahina ho an'ny hafa ho fitahina ho amin'ny fianakaviana ny anisan'ny zavatra mahafinaritra anazy zany amin'izao vanim-potoana iainako zao amin'izao vanim-potoana iainantsika zao pasteur izay karazana fianakaviana le mpanompo sampireny taloha ny dadanay ny fianakaviany ny ray aman-dreniny dadanay tamin'izany dia ny fianakaviana rehetrarehetra tao anatina fanompo-tsampy dia ny avaty mamanay koa zany nisy ao anatin'izany fanompo-tsampy zany ary na dia tao anatin'ny hoe tokantranonay azy nisy fotoana ny dadako narary mafy mihitsy mipapako tamin'izay fotoana zay tamin'izay zay mbola tsy mivavaka dia nakany amin'ireny mpitaizy reny nakany amin'ireny le dadarabe reny mitady fanafody hitsabona azy tamin'izay fotoana zay satria efa mafy loatra le aretina tamin'ny talohan'ny 1983 fa tamin'ny 1983 zay nefa nanomboka nivavaka dia efa nandeha tamina fanompo-tsampy reny fa tena hitana hoe tsisy mangirana ny fiainana fa nanomboka tamin'ny taona 3 1983 zay no nanomboka nanolo tena ho an'i Jesosy ary tena nivavaka fa ny zavatra mahafinaritra zany pasteur dia zao tsy hoe no tahina fotsiny ianao rehefa ao amin'ny tompo tsy hoe nosotranana fotsiny ny aretinao tsy hoe afaka tamin'ny fanitrana fotsiny ianao fa lasa tonga fitahina ho amin'ny fianakaviana rehetra ianao amen lasa tonga fitahina ho an'ny havanao rehetrarehetra ianao dia ny mahafinaritra fa na dia ny fianakaviana rehetrarehetra ary amin'izao fotoana zao efa presque efa mivavaka daholo dia misy fotoana izy ireny mivavaka inona ny mahatonga azy mivavaka pasteur dia tsy le hoe ianao mitory filazantsara aminy fotsiny fa izy mahita ny fiovan'ny fiainanao halleluja izy mahita ny fiovan'ny fiainanao dia lasa resy lahatra izy mivavaka lasa resy lahatra izy manompo ny tompo ary ianao koa misy fotoana mba maome azy azonao mba maome fianakaviana rehefa mba manana kely ianao dia mba maome azy dia amin'iny ianao le manome azy iny maharesy lahatra azy anaraka an' Jesosy Andriamanitra rehefa nifidy atsika dia tsy natao hoe ho tahina fotsiny ianao fa natao ho fitahina ho an'ny havanao natao fitahina ho an'ny ralahanao ho an'ny anabavinao ianao mihitsy ary natao mpamatsy ny havanao any an-dafy mpamatsy ny havanao any ambany vohatra natao fitahina ho an'ny rafozanao ho an'ny zodanao sy ny zobavinao rehetrarehetra izany no ny antson'Andriamanitra atsika tsy hoe nosotranana fotsiny fa rehefa tena matokotsika eo anatren'Andriamanitra dia natao fitahina ho an'ny hafa ary zay nitoeran'i Josefa teto tsy namelan'i Josefa raha tsy tonga tany amin'ny tany Egypta ny ralahany ny zanadralahany ny zobaviny ny zodahany ny ray aman-dreniny ny biby fiopiny tongavinareo ateo izy fa mbola izy 5 taona ny mosary ary hoenjana dia enjana io mosary io mba tsy ho fatinareo fa tongavinareo aty zany hoe Josefa tsy tia tena fa tena zay le hoe lasa fitahina ho an'ny hafa ary notsindriny tsara ary moa eo amin'ny andininy faefatra mba vakeo andiny fadimy ary ankehitriny aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo no nivarotanareo aty famonjy aina no nampandehanan'Andriamanitra ialohanareo aty fa roa taona zay nefa nisy mosary teto amin'ny tany ary mbola izy 5 taona koa zay tsy hiasa tanina hitin'izany fa Andriamanitra efa nampandeha ialohanareo mba tsy hailany taranaka anareo any amin'ny tany fa hamelona anareo ho amin'ny famonjena lehibe zany hitanareo tenareo zany tena fantatra Josefa mihitsy ny antom-pisiny fa hamelona olona maro tsindriny tsara eo mendiny fafito ary Andriamanitra efa nampandeha ialohanareo ty mba tsy hailany taranaka anareo amin'ny tany fa hamelona anareo amin'ny famonjena lehibe hamelona anareo zany hoe takary Josefa tsara le mission naniran'Andriamanitra azy tsy hoe mihinana fotsiny dia voky dia miadana dia matory dia tahina ny zanany dia milamina izy menaka ny akonany fa fantany hoe natao hamelona olona hafa izy natao ho fitahina ho an'ny hafa izy natao ho fanambinana ho an'ny hafa izy ary zany ny antsonantsika rehefa lasa novonjena itsika ka nivavaka pasteur tsy nisotanina fotsiny eo amin'ny aretina io fa ireo avanao mpanenjika anao reo ireo fianakaviana tsy tia anao reo ireo fianakavianao mpanakarena miliardera manao tsinotsinona anao reo andady lato tsy ho elao aminao reo ary anao no hamelona azy
ianao no anoana azy mahita zany angeza paster mafinaritra le izy misy fotoana lasa ary zay mihitsy lasa tononona amin'ny anaranao le fianakaviana zany ange le izy lasa tononona amin'ny anaranao i Abrahama tena zany nametsan'Andriamanitra ny Abrahama no tonona hoe taranaky Abrahama fianakaviany Abrahama ny Jesosy tety ambony tany a ny reharehary fianakaviany ny anabaviny sy ny ralahany anadahanay io ralahanay io no tononona zany hoe ny fianakaviany Josefa sy Maria renin'ny Jesosy de no tononona tamin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Azonao zany ary ny an Josefa koa ohatra zany teto lasa ny tononona tamin'ny anaran'le fianakaviany avanay ange Josefa zandrinay ane iny piraitam-po aminay ane iny ary de zany mihitsy ny planin'Andriamanitra amin'ny olombonjena ho tononona aminao ny fianakavianao amin'ny anarany ho tononona amin'ny anaranao ny fianakavianao hoe avanay angery aniny reny avanay angery paster Alvarez reny avanay angery paster Ertine reny natao fitahina ho an'ny hafa ianao fa tsindriko tsara ianao a paster Alvarez ary zay ny ampaherezako ny olona izay efa manomboka manompo an'Andriamanitra manana faharetana ary mpiazakazaka aza mieritreritra ianao fa enim-bolana ny fivavahana aza mieritreritra ianao fa 3 volana ny fivavahana aza mieritreritra ianao fa 2 taona ny fivavahana sasany manko paster vao nahazo valim-bavaka kely 3 volana dia iny fa tsy hivavaka vao nanomboka sitrana kely ny aretina dia iny fa tsy hivavaka vao mivaha kely ny olana ka miverina ny vadiny dia iny fa nadino an'Andriamanitra fa tsy zany ny fiasan'Andriamanitra ary zany inge paster ny mahatonga ny mpivavaka lasa mitsitaitaika le valim-bavaka mivavaka ihany izy mivavaka ihany fa lasa ohatrany tsy atokisan'Andriamanitra tsony izy satria ohatrany hoe fantatr'Andriamanitra hoe ity lehilahy ity na ity vehivavy ity de zao manao ino moa zany avako raha misy patsa hainao le hoe avako raha misy patsa an'Andriamanitra satria eo amin'Andriamanitra misy fitahina de mialokaloka izy aloha de rehefa milamindamy mandray fiainany de miala izy rehefa sahirana indray izy ohatrany hoe fitiavaravara ino moa le filaza azy hoe ohatrany misy zay atao fitiavavarana ka tiana ihany efa tositosy tiana ihany tositosy ohatrany zay koa le izy de ohatrany hoe ena le avako raha misy patsaka mba mahalaza azy hoe zany hoe ohatrany hoe rehefa metimety kely ny fiainanao de miala amin'Andriamanitra anao voadodona kely ray de reny karazana olona reny paster tena reny le miletika ny fiainany ary tsy mandray valim-bavaka reny raha namivavaka azy tsy mandray valim-bavaka fa misy karazan'olona ndray tena zao hoe tsy ala aminao tsony tompo mandrakizay tsy ala aminao a Jesosy efa nanolo tena anao anompo anao anaraka anao tsy verindalana itsony fa izany olona zay mijoro amin'ny fanomponan'ny tompo zany paster anokafan'Andriamanitra lalana izy azonao sahako milaza fa izany olona zany ho tonga fitahina ho an'ny hafa zany ho tonga fitahina ho amin'ny fianakaviany reny olona hoe nahazo fitahina izy sitrana izy de mbola mijoro amin'ny fanaranany tompo nahazo valim-bavaka izy io fa vao mainka miorona nahazo an'izao izy io fa mbola miazakazaka amin'ny fanomponan'ny tompo nahazo andro izy tsy mety miverin-dalana zany fa io olona io ho tonga fitahina ho an'ny havany ho tonga fitahina ho an'ireo zay makala azy ho tonga fitahina ho an'ny fianakaviany sy ho an'ny firenena io olona zay tena mijoro amin'ny fanomponan'ny tompo Andriamanitra mihitsy nibata azy ary ametraka azy eo amin'ny toeram-boninahitra paster Alvarez ary tena marina le tenin'ny Josefa teto hoe tsy Josefa rery no voata fa lasa fitahina ho an'ny fianakaviany izy mba maniry an'izany ve ianao maniry ho tonga tahaka an'i Josefa ve ianao za de mampahery ianao mitoiza amin'ny fahamasinana aza tratran'le alay-panahy le hoe vao mahazo valim-bavaka kely de hiala amin'Andriamanitra vao tratrana fanenjehana kely de tsy hivavaka vao misy olana kely de tsy hivavaka tsisy fire kely de tsy hivavaka vao misy mariazy kely de atakalo mariazy Andriamanitra aza manao an'izany raha te ho tahidiny tompo fa manana fahasahina miazaka za de ho hitanao ny fahasoavana ho raisinao paster Alvarez hitanao fahasoavana raisinao ary marina de marina zany ny teninao zany paster no tahina mba ho fitahina no sotranina mba ho tonga mpanasitrana no vonjena mba ho tonga mpamonjy sy ny maro samihafa zava-dehibe zay zavatra teneninao zay paster ary mazava de mazava fa variana paster mahita nyity tantarany Joseph ity sy le fiafarany le tantara nampitataina hatramin'izay tena tsy mifarana eo le tantara fa nanomboka miditra amina sapitra hafa mihitsy le tantara eto miditra amina toko hafa mihitsy le fiainan'i Joseph satria zao voalaza ny andeha amin'ny fahavalamboroapolo Genesisy 12 fahavalamboroapolo hoe
aroa Israely aoka rehefa mbola velona ihany Josefa zanako andeha aho ka hita azy teny tsy mbola maty aho nanomboka velona ny ara-panahy Jakoba le efa tsy nanana fanantenana intsony taty amin'ny fiafarany tantara dia niova ny fandehan-javatra rehetra le olona tsy nanantenana hitany zanany intsony le olona efa namoy foy efa nisona efa hoe adino hoe vita zany izy nieritreritra le izy ho vita paster fa Andriamanitra mbola tsy vita ozy ny tompo mbola tsy vita tantara ty fa za mamarana an'ity ozy izy dia nanomboka velombelona ny fanahiny Jakoba ary indrindra nahita reto fitahina be zay nampitondrainy Jakoba nampitondrainy Josefa any Josefa ho an'ny Jakoba avy any tany Egypte i Jakoba raha ohatra hoe niverina fandroany zanak'Israely ho any amin'ny tany Egypte vity vary dia zao ny teny Jakoba tamin'ny toko faharoa hoe rehefa mandeha eona amin'ny raha lehilahy nareo dia aza meona amin'ny amin'ny tanam-polo fa mitondra zavatra mitondra tatelikely balsama sy ny maro samihafa omena fanomezana ho an'ny raha lehilahy mba hitafity aminy ianareo avaty amin'ny tany Kanana avaty amin'ny tany Kanana satria nareo tsy hoany hitantara problème fa hoany nareo vity vary zay zavatra zay dia efa nisy valiny sady indray teto paster tsy hoe atsovy makaty fotsiny le ray fa velany ihany Josefa fa nisy zavatra be deabe mbola tsy miainga akory zareo dia efa misy fitahina tonga ho an'ny ty ray aman-dreny atao hoe Jakoba ty inonao mihitsy misy fahasoavana be paster ao anatin'ity ray aman-dreny ty dia mbola tsy mifarany eo le izy fa le rahalahy Josefa ihany koa le tebotebotsy le tahotra dia mifarana teo koa paster ny Josefa ihany koa le alahelo lalina ty eona amin'ny ray nefa ela i Josefa mizaha toetra anazy io ne paster efa ty eona amin'ny Jakoba mafy mihitsy fa no le zavatra mitranga tsy maintsy alalovana aloha dia niaritra an'izay Josefa fa tonga ny fotoana ny faranan'izay fiandrasany Josefa zay ary eona tamindray indray ary amin'ny Romanina toko faha 1 paster dia misy tenin'Andriamanitra tahaka an'izao 9:7 manao hoe endreny alali ny aren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina endreny alali ny aren'Andriamanitra sy ny fahendreny ny fahendreny tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina zany hoe tena feno fahendrena loatra ty Andriamanitra ty paster tena feno zany fifalian'ny Josefa sy ny ankonany sy ny rehetrarehetra ao anatina problème be nefa ny olona rehetra manodidina ny fotoana io fa Josefa mianakavy kosa ny poahana fitahina goavana be ary Josefa ihany koa dia niteny paster mahavariana koa le teny Josefa ohatrao andininy fa Genesisy toko fa 12:9 manao hoe fa roa taona zao efa nisy nosary teto amin'ny tany ary mbola isy 5 taona koa zay tsisy hiasa tany na hidinjana nasehon'ny rahalahiny ihany koa paster fa tsy olona mpanapaka fotsiny teo amin'ny tanany Josefa fa olona manana famatotra amin'Andriamanitra ihany koa satria fantany sitrako amin'Andriamanitra hoe fantany faminaniana lazainy tamin'ny rahalahiny reto ihany koa zay faminaniana ny raisiny tamin'Andriamanitra zay tsy nafely ny fahasoavana paster fa nolazainy sy nozarainy tamin'reto rahalahiny reto ary fahatelo tiako tsirina paster dia tahaka an'izao hoe mbola mandeha foana le kajikajin'Andriamanitra paster ny tantarany Josefa sy ny fahoriny sy ny fijaliany ery Josefa mianakavy no mifarany eo fa le planin'Andriamanitra mbola tsy mifarany eo paster Andriamanitra zany dia tena manana fisainana hoe ny lalany tsy azo fantarina ary ny fitsarany tsy hitalany misy fomba zato ambe rifo paster entin'Andriamanitra manatanteraka amin'ny teniny ninona zavatra mitranga zao manko ny zavatra misy paster amin'ny Genesisy toko fa 10 dia misy tenin'Andriamanitra tahaka an'izao Genesisy toko fa 10 ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama aoko fantatrao marina fa hovahiny any amin'ny tany zay tsy azy ny taranakao ary anompony olonany ary ampahoriny efa-jato taona ary zany fireneny zany kosa dia zay hotompony dia ho tsaraiko ary rehefa afaka izany dia ivoaka mitondra rem-behivavy izy Andriamanitra tany aloha dia efa nanao manaplanina hoe na dia tsy nolazainy tamin'ny Abrahama aza hoe ho any amin'ny tany Egypta ivahiny any zanakao fa nolazainy tamin'ny Abrahama fotsiny tamin'ny alalan'ny fahitana hoe ny taranakao dia ivahiny any amina firenena anankiray mandritra ny efa-jato taona fantany Abrahama zany zay zavatra paster ary ankehitriny Andriamanitra dia efa manomboka mitaritsy atsikelikely mitondra tsikelikely an'ireo zanak'Israely eo ho any amin'ny tany Egypta tamin'ny alalan'i Josefa mbola tsy mifarany eo satria nitanjon'Andriamanitra
tsy hoe Josefa rery ihany no tahina fa tonga ny taranaka Jakoba ho firenena lehibe ary atonga ny famonjena ty zao tontolo zao ty ivoaka amin'ny Jakoba amin'ny taranaky Jakoba ao amin'ny zanak'Israely ao zany efa nisy tena marina zany na dia tany aloha tany ary Andriamanitra dia efa nieritreritra momba anasady izy andre pasteur efa nieritreritra ny amin'ny famonjena ny fiainako efa nieritreritra ny famonjenanao zay manaraka nyty fandarantika efa tany aloha tany Andriamanitra nefa nanomana planina efa nanomana hevitra araka ny teny pasteur hoe amin'ny Jeremia toko faraka 17:7 hoe za manana hevitra iverana anareo za manana planina iverana anareo zany hoe ny planin'Andriamanitra ny famonjena sy ny famonjenanao dia efa taona maro ela nefa vohomana fa anjaraka fotsiny amin'izao fotoana zao miditra ao anatin'izay planin'Andriamanitra zay ary rehefa miditra ao anatin'ny planin'Andriamanitra pasteur azo antoka fa ninina zavatra mitranga tsy miletika zany tsy rava zany fa tsy maintsy ohatran'ity fiafarany tantarany Josefa mianakavy ty foana ny fiafarany tantara pasteur ohatra misy fotoana ngamba mety mandalo ady fa ny afarany tonga fitahina voninahitra lehibe fifaliana lehibe ary tsy hoanarery ihany fa ho tonga fitahina ihany koa pasteur zay mihitsy izy pasteur Alvarez Andriamanitra no nanomboka an'le tantarany Josefa dia Andriamanitra ihany koa no namarana azy rehefa manaiky tsika hoe Andriamanitra no anomboka ny tantaranao dia manaiky Andriamanitra marana azy hatramin'ny farany tsisy atahorana pasteur za zany tena mampahery an'reto mpijery ny fandarana reto marina le teninao teo hoe tamin'io efa tafiditra tao anaty mosary ny tany rehetra mihitsy tamin'io satria fito taona tsisy ranonorana tafiditra tao anatina mosary ny tany rehetrarehetra dia marina ny teninao teo hoe ny tany rehetra tao anaty krizy fa ny zanaky Jakoba tao anaty fifaliana ny tany rehetra tao anatina krizy ara-tsosialy na ny fianokoanina tsy nisy fa ny zanak'Andriamanitra tena Andriamanitra ny hevitra azy ary zany ny tena zavatra mitranga ane pasteur amin'izao vanim-potoana iainantsika zao io dia mahavarina mihitsy ny fiasan'Andriamanitra tatoato tena miracle fahagagana nge pasteur ny ainan'ny olona mamonjy an'ireny fotoam-bavaka atao isaky ny sabotsy indrindrindrindra tao anatin'ity fitoerinandro ty miracle pasteur tena za tena varina fotsiny amin'ireo fahagagana ataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona ao fiainana ara-bola indrindrandrindra fa ao anatin'izao le krisy tena mampivarahontsana ny olona leo ny olona zao fa tena ny aniko hoanina tsy misy fa mahagaga pasteur tena tsy voatanisa moa le olona hoe mijoro vavolombelona ara-bola ara-pitahina ara-tsakafo tena miracle mahagaga fanasitranana fa tena marina io teny vakina teo hoe le olona ao anatina krisy fa ianao tena adidin'Andriamanitra manokana mihitsy Andriamanitra tena mandray atanana ny fiainanao manokana mihitsy Andriamanitra tena miasa amin'ny fomba tsy aheritreretina mihitsy eo anivon'ny fiainan'le olona rehetrarehetra pasteur Alvarez za zany eto ampamaraparanana ny toroteny dia tsotra ihany mila tena mahatokotsika satria ny tanjon'Andriamanitra hoa pasteur aza manakijanona ry mpivavaka malala isany aza manakijanona amin'izay fahasoavana sy fitahina efa noraisinao hoe efa mba navita trano kely ianao na azo tomobile kely na hita asa kely dia io dia hijanona dia mangatsitsika fa tsy mbola mifarana io no tena programan'Andriamanitra pasteur fa programan'Andriamanitra anao reo avanao reo tsy maintsy voavonjy amin'ny alalanao reo fianakavinao reo ty fireneny ty tsy maintsy voavonjy amin'ny alalanao ary tsy voasaka an'izany mety ho kely ny androanao mety ataon'ny olona tsinotsinony ianao androany mety tsy mba manana diplôme ianao fa io fampianarana nomeko tamin'ny herinandro teo izy io pasteur anisan'ny zavatra omen'Andriamanitra ny olona ity resaky ty raha mbola manomboka voahivavaka zany le olona pasteur tsy ndreko tsara manomboka voahivavaka izy manomboka voanompon'ny tompo izy voan'olo tena dia mametra tanana izy dia sitrany azonao mivavaka izy tompo omeo vola ohatr'izao fa tena mila an'izao dia omen'Andriamanitra mangataka izy dia mahazo be da be mihitsy ny olona vao manomboka mivavaka pasteur vao manomboka mivavaka ninonino nagatany dia omen'Andriamanitra azy fa mahagaga rehefa taona vitsivitsy teoriana volana vitsivitsy teoriana mangataka ireny olo ireny fa tsy mahazo tsony azonao
mangataka izy fa tsy mahazo tsony satria tsy zay le planin'Andriamanitra planin'Andriamanitra mizara roa misy zany ny première étape ny dingana voalohany de le mangataka anao satria mbola zazara-panahy de mahazo fa le dingana faharoa tsy le mangatangataka lavitra foana fa le dingana faharoa zany omen'Andriamanitra fahasoavana le olona omen'Andriamanitra fahasoavana le olona de amin'ny alalan'iny le fahasoavana ao anatin'iny no miatire fitahina miatire valim-bavaka miatire fahasoavana za zao tena gaga mihitsy pasteur hoe eritsereto hoe inona moa mbo diplôme anao momba an'izay fanasitranana na hoe fitsaboana olona tsy manana an'izany ange ianao hoe tsy manana diplôme tsy nianatra an'izany ange ianao hoe fa de mahagagana mihitsy amin'izao fotoana zao be da be ny vazaha avy any ampitan-dranomasina zao tonga ao metra tanana vazaha avy any ampitan-dranomasina miazakazaka tena ianao de varina mihitsy de io vazaha io efa nitsabo tena partona izy anaizy nisy vadana gasy zay vazaha tonga avy any andafitra hoe asa frantsay izy canadienne zay canadienne tonga tao amiko tao tsy mahita tory amin'ny alina de misy zavatra manaritsarona amin'ny alina de ingarainy zany matao tahotra de tena marary tena mijaly vavahako indray mandeha fotsiny indray mandeha ny délivrena ny antso a le fianakavian'zareo le vadiny avy eo le vadiny de le fianakaviany ny antso a hoe tena sitrana pasteur sitrana tena afaka de tena hitanao hoe misy zavatra ao anatinao miatire an'le olona misitona an'le olona ianao tsy ary de normal ianao aloha raha tahin'Andriamanitra am'izany normal satria misy an'ireny vazaha reny ange pasteur indray andro niona tamina congolaise anankiray vao niona tamiko izy tonga de navoaka ny dollara vao niona indray mandeha de zaho izy avy any Congo de tonga eto de niran'Andriamanitra eto aminareo za pasteur ny aleko eto izy angatabavaka de zay fotsiny naleny teto de navoaka ny dollara de lasa izy ka le izy hitanao za tsy nangataka tamin'ny tompo hoe mila vola fa saingy zao le fahasoavana atao anatinao miatire fahasoavana miatire vola misintona fitahina be da be avy any ivelany asa raha mazava zany zavatra zany de io tena mahagaga mihitsy ary zany ny planin'Andriamanitra amitsika ho an'ny olona zay efa voavonjy ho an'ny mpino anao fa mity mijery nyity fandarany ity misy fotoana ianao mametraka nyity fanontaniana ty maninona efa manao alim-bavaka foana tsy mahazo valim-bavaka mihitsy maninona mifadianina tsy mahazo valim-bavaka mihitsy nefa za mba mangataka hofatrano am' Jesosy mangataka ekolazy am' Jesosy mangataka mba hiverina ny vadiko mangataka mba havita trano za de tsy mba omeny Jesosy nefa misy olona mahazo mangataka de mahazo ireny olona le mahazo ireny pasteur mety mbola atao am'le dingana voalohany azonao le mangataka izy de mahazo fa tsy zany ny fanomponan'ny tompo hoe mangataka mandava-taona tsy mangataka mandava-taona zany ry pasteur i Josefa ane tsy nangataka hoe ataovy lasa prime ministre tompo Josefa tsy nangataka tamin'Andriamanitra fa ao atapigadrana fa le fahasoavana tao anatiny no nisintona an'le sezana prime ministre ho lasa ho aminy alleluia azanao tsy izy niady an'io hoe ataovy prime ministre tsy izy niady an'io hoe mba ataovy tena tafapetraka eo a tsy zay le izy azonao fa io seza io no nitady azy hoe tena mila n'io lehilahy io a io seza no tsy izy no mitady seza fa ny seza no mitady azy alleluia zany hoe niatire seza nisintona seza amboninahitra ilay fahasoavana ao anatiny de izany no mahatonga ny reto-pino reto misy fotoana tsy mety mandray nininina intsony satria variana mangataka fa tsy tokony intsony raha lasaina bavy vola ny angatanao tomobile na trantso zay intsony no angatahany fa le fahasoavana de rehefa azonao i fahasoavana io mitombo miandalana ao anatinao io le fahasoavana io rehefa mitombo anatinao de ino no misintona ny vadinao iverina ino no misintona rena ilay fahasoavana ao anatintsika io no misintona fitahina marobe misintona fahagagana ohatrany Josefa zao teto le fahasoavana tao anatiny no misintona ny Farao mpanjakany Egypte le fahasoavana tao anatiny misintona seza le fahasoavana tao anatiny misintona ny rahalahy rehetrarehetra le fahasoavana tao anatiny misintona ny ray aman-dreniny ilay fahasoavana tao anatiny misintona rena ny fahasoavana tao anatiny misintona vola
ohatran'izany elipa aminany itsika rehefa miamitombo am'le hoe grandeur spirituelle zany hoe efa mahatratra an'le hoe fahalebiazana ara-panahy na karazana io zany maturité ara-panahy resaka fahamatorana ara-panahy rehefa tonga amin'izay ilay olona pasteur Alvarez dia tsy mangataka intsony fa micommande alléluia tsy mangataka tsy midemande fa micommande izy ty teny fotsiny mandidy azonao mamoaka ordonnance fotsiny mandidy izy mila tonga zao jereo tamin'ny androny elipa aminany niseho tamin'ny aby izy dia niteny raha tsy araka ny teniko tsy hisy ranonorana amin'ny tany raha tsy araka ny teniko izy tsy nangataka tamin'Andriamanitra atsaharo ny orana fa ny baiko izy azonao ny baiko izy dia arakaraka ny baiko no ordre nomeny dia niantona ny ranonorana azonao ny baiko ndray izy hoe milatsaka ny ranonorana dia nilatsaka ny ranonorana elipa aminany tsy dia mangataka izany ao anaty baiboly nangataka afo izy dia nilatsaka ny afo na ao amin'ny mpanjaka faharotoko voalohany ny teny an'le miaramila isambotra azy izy hoe avienao relia aty miaramila le kapitaine miaraka tamin'ny 10 feziny fa hoy ali raha lelan'Andriamanitra dia isy aoka isy afo avy any an-danitra ndatsaka anareo ilatsaka aminareo ary andevona anareo teny eo tonga dia nisy afo latsaka avy any an-danitra micommande fotsiny izy dia tonga ny olona zany rehefa manana fahasoavana dia micommande fotsiny azonao Mosesy ndraisy fotsiny tena dia nikapohany vatolava dia miboboka rano tsy nangataka rano izy hoe mba engany tompo isy rano mivoaka tompo isy rano mivoaka tompo tsy zay fa nikapohany fotsiny vatolava tonga dia miboboka rano azonao zany izy kapohany fotsiny raha masina tonga dia nisaraka ao anaty baiboly zany izy io pasteur Alvarez ny olona rehefa misy fahasoavana dia tsy mangataka fa mandidy miteny fotsiny mba hisy ny zavatra teneniny dia misy hoy i Petera tamin'ilay velelana le mitomba vadiny tsara endrika amin'ny atsana apôstôly toboka telo izy tsy nangataka tompo hatsangano ty lehilahy ty fa tonga dia nandidy izy amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana tonga dia nitsangana le lehilahy zany ny olona misy fahasoavana tsy mangataka hoe meo ekolazy tsy mangataka hoe meo fatrano tsy mangataka hoe avereny ny vadiko fa mandidy veriny eo tonga ny ekolazy tsy maintsy tonga ny vola eto androany rehefa manana le fahasoavana ny olona dia iny no misintony ka mila takatra izay dingana ara-panahy zay ny hoe dingana atao amin'le fahazazana ara-panahy sy première étape hoe ato le olona vao miainga sy ny hoe dingany fahalebiazana ara-panahy fa misy karazana kristianina mitady hijanona eo amin'le fahazazana ara-panahy dia le mangataka lavity foana tompo dia mifady zatsany le mifady ianina dia manao alim-bavaka dia hoe angatarina amin'ny tompo fa misy fotoana pastera tsy zay le izy tsy zay le mangataka izay fa tena hoe le fahasoavana mila nananao le don spirituel grâce spirituelle mila nananao zany ary ny olona efa ohatra heritaona roa taona folo taona nanarana Jesosy efa tokony manana an'izany ianao dia izy io pastera mitombo arakaraky ny kolokoloan'le olona n'le fanomezam-pahasoavana ao anatiny zany dia miamitombo dia hainao tsara moa arak'izay le hoe miamitombo zay fa arakaraky ny tombon'le fanomezana ara-panahy ao anatin'le olona no hitombon'le zava-bitany ihany koa asa raha azonao zany zavabe raha mbola kelikely zany le fanomezam-pahasoavana ao anatiny dia kelikely koa ny zava-bitany fa rehefa miangeza lay fanomezam-pahasoavana ao anatiny dia afaka mavita zavatra goavana ilay olona mila takatsika zany noho zany mahamaika amin'ny zanak'Andriamanitra dia tsy mainka angatabola fa maika hitombony le fahasoavana ao anaty azanao fa miatire zavatra be da be le fahasoavana dia io le fahasoavana atao anatin'ny Josefa io no nisintona ny rainy nisintona ny ralahy nisintona seza nisintona ny faharoam-panjakan'ny Egypta nisintona vola nisintona voninahitra tsisy zavatra tsy nananan'i Josefa
ary teny lamany toyandretsarehetra milohany amarana so dia manakambara farany pasteur efa ampy dia ampy zay pasteur ary zava-dehibe tokoa zay famatorana ara-panazy zay le fahasoavana araka ny tenenao teo hoe misy avo zany pasteur ao anatin'le fanompona dimension misy dimension zany amin'le fanompona tompo ary mila manaraka an'izay dimension zay hoe atreto dia azo le mety le mangataka fa atreto kosa tsy dia mety tsony le mangataka mila mandray an'izany ny zanak'Andriamanitra rehetra pasteur ny eto moa zany dia tsy ny mpiainy tsy mijery ihany no mianatra fa na dia sika ara pasteur dia mianatra ihany koa ny mandray an'izany zavatra toritsika zany ihany koa miara-mandray amin'reto olo reto pasteur satria tsy possible ianao voavonjy ny fianakavianao zany raha tsy manana zay fameza-pahasoavana zay tsy voavonjy ianao amonjy firenena zany dia tsy mampaninona pasteur ny hoe kely aloha ny andohanao ohatsika zao nge zao pasteur misy olona mbola me kely tsika ny kely mbola fa miainga tsikelikely eo tsika io misy olona mandatsa misy fiangonana manenjika misy fiangonana tena makahala misy olona ambony tena mijery fandara dia reto koa misy ohatrasisa fa ho hitanao izy ho hitanao satria le izy nge mandeha tsikelikely io pasteur fa zay mivavaka ho anao samy ho ela velona mba hitan'ny fisandratany zay mivavaka ho anao mba ho ela velona mba hitan'zay hoe zay fijerinao zay hoe ho hitatsika eo tena iaraha mahita tsika atsoatsy pasteur fa izay fahasoavana zay situna zavatra betsaka zay ivavaka tsika misorandrindra tompony izay terinao zay matoky zay fa izay terinao zay dia hitondra fahasoavana sy fanambinana ary fitahina ho anay fampianarana goavana avy aminao zany ary manantena fa olona maro vahoaka maro no tahinao amin'ny alalan'izao fandarana izao tompo ampitomboy fahasoavana zay anananay ampitomboy ny hery zay anananay ary aoka hiazakazaka izay amin'ny fanomponanao aoka androso zay amin'ny fanomponanao aoka hitombo zay amin'ny fanomponanao ary reto rahalasana bavy mijery fandarana reto dia ho tahinao manokana ihany koa zay tompo tena matoko fa voaraina fampianaranao ary afaka hiazakazaka izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen amen ohatraohatran'izay le izy pasteur efa nazavaiko teto maliny hoe fotoanantsika amin'ny sabotsy avy izao fa iresaka momba ny fahendrena sy hery tsika fahendrena sy hery ary fatakarana avy amin'Andriamanitra za manasanao zay efa mpivavaka mpino te hitombo ara-panahy te hitombo amina dimension supérieure hiakatra amina dimension misy aminareo fa manana toerana tsara na aranofo na ara-panahy efa manana nany vola raha mety efa mety fa mbola misy toerana tsara lavitra no io misy anao androany pasteur fa mila nananao le fahasoavana zay fahasoavana misy sintona zavatra be dabe io pasteur mitsy mpivavaka eo mijery nyity fandarany ity mety efa misy fanambinana kely ihany ianao mahatsapa ihany hoe misy fitahin'Andriamanitra fa aza manakijanona eo za manasanao aza mijanona amin'izay zavatra nananao fa miakara amina dingana ambonimbony kokoa fa arakaraky nitomboly le fahasoavana ao anatinao le dimension spirituelle na ositra nananao le fameza-pahasoavana nanao no hiatire zavatra be dabe avy aty ivelany misy zavatra tsy ho vitan'ny volanao mihitsy tsy ho vitan'ny diplômanao ary tsy voadinganao amin'ny fiainana za manome conseil anao hoe tongava dia andao hitombo fa rehefa mitombo le fahasoavana anatinao mety misy seza mitady tedavinao misy aminareo te mba mitady ty resako ty pasteur mety indraindray tsy inon'ny olona fa ty marina mety mba hitady sezana ministre ianao sezan'olona ambony mba ifantsiriritra ianao dia politika foana nampiasainao hatramin'izay hoe politika ratsy tsy voatery politika ratsy na mamadika palitony ataonao fa raha mpivavaka ianao dia andao hitombo amin'ny ara-panahy fa la hery eo anatinao hisintona zavatra io hisintona zavatra io rehefa mitombo le fahasoavana ao anatinao dia manasanao amin'ny sabotsy avy zao moa zany pasteur anao atao hitoana io etsy amin'ny grande salle samafy tanjombato ambany atsimo apita amin'ny jirama etsy tanjombato zany dia etsy amongo tiandre fanambojanahary tongava andao hitsapany herin'Andriamanitra andao hitsapany herin'Andriamanitra dia hitanao zany Andriamanitra anao zavatra tsy takatry ny saina eo fiainanao zay ngamba pasteur no azo ambara mametraka mandram-pena mandram-pitafa veloma tompoko veloma tompoko